Arabatoboko lafinaritra toboko vavy tafaraka aminao indray ny tenako amin'ny ditan-karivany alatsinainy ity dia manasanao anaraka ampanajana indray ny fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy. Isan'ny hoentina amintsika androany ny akon'ny faha-efatra ambin'ny folon'ny volana oktobra, andro ahatsiarovana ny fitsanganan'ny Repoblikan'i Madagasikara voalohany. Eo ihany koa ny fikarakarana ny fifidianana dia ny fanentanana samihafa izay nokarakarain'ny KMF Knoe amin'ny fampiasana ny vato-tokana sy ny fanentanana amin'ny fanatanterahana ny adidy masina dia ny fifidianana izany. Eo ihany koa ny fiatrehana ny loza voajanahary efa mivonana amin'izany ny PNJRC. Manasanao ary aloha anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany 14 oktobra 2017 14 oktobra 2012 feno 520 taona katroka androany no nitsanganan'ny Repoblikan'i Madagasikara ny natokan'ny fanjakana malagasy ho andro tsy asana fandraisaka rama moa ny andron'ny 14 ny volana oktobra. Mananambarany makasika ny tantara tamin'izany ny mpahi-tantara eto amin'ny firenena. Ny fahaterahan'ny Repoblika voalohany tamin'ny 14 oktobra 2017 dia anisany nanamarika teo amin'ny tantaran'ny maha-firenena amin'ny zakatenan'i Madagasikara, izany hoe tsy zanatany frantsay intsony isika malagasy nanomboka teo. Na dia voalaza aza fa firenena amin'ny zakateny i Madagasikara tamin'izany dia mbola olona voafidy ihany anefa no afaka mitantana ny firenena. Io izay tsy manaiky nisy ny frantsay teto amintsika dia nisorata amin'ny toerana misy azy tao amin'ny fitondrana. Teo ihany koa ny resaka fifidianana izay nambaran'ny mpahi-tantara fa tsy nisy ny fahalalahana. Repoblika Malagasy zany dia teraka tamin'ny 14 oktobra 2017 dia miazakazaka be ny fandrejana taorinan'izay. Izany hoe taorinan'izay zany dia satria fa repoblika na dia mbola tsy nalaho tena azy dia natsangana ny vomiera amolavola lalam-panorenana izay lany ny solombavambahoaka tamin'ny volana avrily 2015 dia voalohany volana May 2015 izany hoe tsy ampiray volana taorina na alany le lalam-panorenana zany dia voafidy ho président de république fa tsy ny olon-drehetra koa mifidy président de république fa ireo le solombavambahoaka ireo ihany mifidy azy. Voafidy président de république zany Andriamatoa Philibert Ratsirana. Dia ahoana ny tetim-panoro ny président Philibert Ratsirana ny azy zao. Eran'izao tontolo zao dia efa tsy misy mankasitraka intsony ny firenena ary indrindra ny vahoaka amin'ny firenena rehetra tsy misy mankasitraka intsony ny fitondran-janatany. Ka hoy Tsiranana hoe tsy maintsy ho azo ndray andro any io fahaleovan-tena io, ka satria tsy maintsy ho azo dia aloha isika no angataka an'ilay fahaleovan-tena. Izany hoe le mpanao politika eto anatin'ny mpisodia tsy mampanina azy zany raha mahaleo teny Madagasikara. Roa taona taorian'ny nitsanganan'ny Repoblika voalohany izay vao nahazo ny fahaleovan-tena isika malagasy izay nitantarain'i Andriamatoa Philibert Tsiranana. Mbola maro ireo sehatra izay narahan'ny politika frantsay, anisan'izany ny rafim-pampianarana. 14 oktobra anisan'ny manatara arak'izany ho an'ny malagasy. Maro amin'ny olona nefa ny tsy mahalala na mahafantatra izany akory. Zava-dehibe anefa ny fahafantarana ny tantaran'ny firenena mba tsy ho isika indray no vahiny tsy mahalala ny fiainam-pirenena eto amintsika.